fitantanana raharaham-panjakana sy ny raharaham-bahoaka. Faharoa, raha misy fifaniliana ihany koa dia tsapanao tsara fa raha misy fifanilianao dia any amin'izay misy fifaniliana zay no ezahanay mba hitodika amin'ilay hoe aloha hifandanja ny fandraisana anjara rehefa tsy lany moa akory atao. Raha ny tokony ho izy ao anatin'ny fivoriana ara-potoana ny parlemanta izay mandeha amin'izao fotoan'izao no andiniany ireo lalàna samihafa momba ny fifidianana ho avy. Mbola sahirana ihany koa ireo vehivavy eto amintsika miditra amin'ny sehatry ny asa raha toa ka tanora efatretsy isan-taona no miditra eo amin'izay sehatra izay mba hipetrahany politika pirenena ho an'ny asa indrindra dia namoaka tahirikevitra vaovao ny teo anivon'ny ministeran'ny asa niaraka tamin'ny fikambanana EIZA. Vola Ravavy sy Tsirakotoarsan hatrany. Tanora efatretsy isan-taona no miditra eo amin'ny sehatry ny asa eto amintsika. Raha ny fikarohana nataon'ny ofisy pirenena momba ny asa ONEF dia sarotra ho an'ny vehivavy ny miditra eo amin'ny sehatry ny asa eto amintsika. Amin'ny ankabehany dia maharitra 17 volana ohatra vao mahazo asa ny vehivavy manana diplôma. Ankoatra ny tsy fampin'ny famoronana asa dia tsy mamaly ny filan'ny orinasa ny fanofanana sy fianarana misy. Manoloana io ahafana mandrindra ny fanatanterana ny politika pirenena ho an'ny asa dia nanatanteraka fanadihadiana ary namoaka tahirikevitra vaovao ny teo anivon'ny ministeran'ny asa fampianarana teknika sy fanofanana arak'asa miaraka amin'ny EIZA. Ny famoahana ny antotanisa sy antotan-kevitra ity dia hoentina anairana ny mpitondra fanjakana, izany hoe isika mpanapa-kevitra amin'ny zava-misy iainan'ny vehivavy izay 50 isan-jato satria 49,9 izy teo anairana zany hoe inona no iainan'ireo vehivavy ireo, aiza ny toerana misy an'ireo vehivavy ireo eto amin'ny firenena, ny fananana boky na brochure ohatran'ireny zany izay misy antotanisa mazava dia azahoantsika mandray fanapahan-kevitra anatsaratsarana